Tetika asa karatany maintso na titre vert ao anatin'ny tetika asa nasionaly ny volavolain'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina anatanterahana ny fahavitatena ara-tsakafo sy ananany rehetra indrindra ny tanora asa mendrika. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny 4 Mey 2024 ho an'ireo tanora mpandraraha moderna misa 3 teto Andranomanelatra faritra Vakinakaratra ny Marbola mitentina 10 miliara ariary mahery miaraka amin'ny fanomezana an'ireo fitaovana hoenti-miainga amin'ny asa fiariana izay ataon'izy ireo. Zava-dehibe amin'ny fiainanareo tokoa no zavatra atrehantsika androany tsapako zany fa tonga eto amin'ity toerana ity isika eto Andranomanelatra midadasika dia midadasika tokoa ny tany. Eto no anomboantsika ny tetikasa fanomezana ny titre vert. Ny titre vert dia nataontsika hoe raha manana ny tany ny ray aman-drenitsika na ny firenena malagasy dia anjarantsika no mamadika an'izany mba ahafahana mivelona, mba ahafahana mamokatra, mba ahafahana manome sakafo, indrindrindrindra mba ahafahana mampivoatra ny farim-piainany tsirairay avy. Ka ny titre vert dia natao zany fanomezana tany ho an'ireo tanora izay te hiary amin'ny fiainana. Fa tsy fanomezana tany fotsiny fa rehefa vita ny fifatenana an'ireo tanora izay tokony hisitraka an'izany dia omena fiofanana izy ireo. Rehefa vita ny fiofanana dia vatsiana vola ahafahana miasa, mampiasa, mamokatra sy indrindra io ihany koa eo amin'ny lafiny tsy fambolena ihany fa ny fiompiana ihany koa. Rehefa vita zay dia tsy mijanona fotsiny eo fa manampy ny fitondram-panjakana, manampy ny eo amin'ny fiariana ny tetikasa amin'ny fitadiavana lalam-barotra ary tsy vitan'izay fa dia misy ihany koa ny fanarahana rehefa avy eo totika manokana aminareo tanora na dia ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina sika ankehitriny ny fiainantsika tsy afaka mijanona fa tsy maintsy mijery tsika amin'ny fampandrosoana ny firenena, mijery ny fitondram-panjakana ahoana no anampiananareo. Fantatro tsapako fa betsaka ny tanora tsy anasa ankehitriny, betsaka ny olona te hiary ankehitriny, betsaka ny tanora te hivoatra ankehitriny ka ianareo tanora reto dia anisan'ny tanora voafatiny satria dia misy tany mirefy 330 hektara lehibe zany zay hozaraina aminareo tanora 330 zany hoe ny tanora iray zany dia mahazo tany 2 hektara avokoa. Omena anareo ny titre anareo ny tany fa kosa ao anatin'io titre io dia izao tsy afaka anaovana zavatra hafa fa dia ao anatin'ny fiompiana sy mifambolena izay ihany no zavatra atao eo amin'ity tany ity. Ny faniriako dia ho tafita soamatsara ianareo rehetra. Zava-dehibe ho an'ireo tanora mpisitraka ity tetikasa titre vert ity izao fanohanan'ny fanjakana azy ireo izao. Tamin'ny fampelezan-kevitra nataony filoham-pirenena ankehitriny dia efa nanambara fa anisy an'izany tetikasa titre vert zany rehefa lany ary isaorana ianao andreo matofoloha fa lany ianao ka dia tanterahanao ny tetikasa izay nampanantenainao. Ny volana Aogositra 24 tamin'ny herintaona dia sendra nitsidika teto ny filoham-pirenena ka anisany mba nanatrika an'izany fitsidiana izany ny tenako teny avato fotsy teny amin'ny piste. Laza izy tamin'izany fa atomboketo faritra Vakinakaratra ny tetikasa titre vert, tetikasa fanomezana tany ho an'ny tanora sy fanomezana fampindramam-bola ho an'ny tanora fa ny manatateraka ny tetikasa mba nofinofiko ny mba hisitraka an'izany. Tonga ny volana Oktobra 2024 dia nisy ny antso natao ny fifamanoro tao amin'ny page Facebook ny nahitako azy. Ny rivan'iny ihany dia efa vita ny CV, rapitsiny iny dia efa vonona ny dossier fa anao tetikasa titre vert ary tsy maintsy ataoko izay tafiditra anao anatin'izany. Ny tenako moa dia mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo, nianatra amin'ny resaka momba ny haifamokarana tao amin'ny agro teny Ankatso. Vao navita ny fianarako aho tamin'ny taona 2024 dia niasa tamin'ny tetikasa anankiray fa voarina ny tantsaha teto Antsirabe. Nanampy ny tantsaha aho, nanao izay farahiriko mba atotosatsaka ny sanjavan'ny asako. Tao anatin'izany nahitako fa asa mahavelona sy asa masina ny asa famokarana ary nitsiry tato amiko ny faniriana fa anao mpandraharaha aho ary hisehatra amin'izany asa famokarana izany. Tonga ny confinement tamin'ny volana Marsa tamin'ny herintaona, nikatina ny orinasa lasa chômeur. Verina nisokatra ny lalana tamin'ny volana Septambra iny. Vao verina nisokatra ny lalana dia nisy ny tetikasa titre vert. Nanao izay fomba rehetra hidirako aho, nandalo ny sivana rehetra ary akory ny hafaliako fa tanteraka ny nofinofiko androany président. Tsy hialina amin'ny faritra iray izao tetikasa izao fa hita hatramin'ny faritra 2 amby 20.
Ny tetikasa ty travers izay ataontsika eto androany Andriamatofiloha dia voaloham-bokatra ihany, fa ny tetikasa ty travers dia anerana ny Madagasikara izy io ao anatin'ny faritra 2020. Zao no anomboantsika azy, tsy tena amin'ny 30 ihany no isitraka an'izany, fa ao anatin'ny programa izay apetraka ao izay ho tanterahantsika eto anivon'ny ministera dia mahatratra any amin'ny farafahakeliny 10,000 ty travers isaky ny région, zany hoe any amin'ny 22,000 ty travers zany no ho tanterahantsika ao anatin'ny fotoana fohy. Ho fampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana ho tonga amin'ny volana septambra izao ireo ombivavy-beronono nafaran'ny fitondram-panjakana, ary anisany azo tombony amin'izany ireto tanora mpandraraha ireto.